ny antony idinanay eto anivon'ny ministeran'ny varotra satria efa nanakaiky ny Antsoahitra mba mifampitsinjotsika ao anatin'izay zay vanim-potoana izay tsy manararoatra izany dia tazomina foana ny fakana ny tompony ara-drarany mba tsy ho lasa vesatra loatra ho an'ny mpanjifa ilay izy. Aza misalasala manamotro ny ministeran'ny varotra raha misy zavatra tiana hoe izarana izay ihany koa moa izany tsika efa mpiara-miasa efa ela mila mifandray foana na dia hoe resaka information mahakasika ny vidin'entana ary tena andrisika foana ihany koa mba hijanona ao anatin'ny fanarahan-dalàna satria izay koa no tena azo lazaina hoe ivon'ilay fanavaozana ny fanajana lalàna. Reto ilay resaka ministera, ilay resaka gouvernemanta nitendrena ilay izy tsy hay hoe izy any ao ambadiky ilay fanendrena be dia be ny olona efa tena hoe tsy mifanaraka amin'ilay fangatahana ilay fitakiana tamin'ilay tolona ny olona voatendry eo amin'ny gouvernemanta fa ny tentsika hoe aleo izy hiasa, omeo fotoana izy hiasa, tsara ho amin'ny asany izy dia lasa tokoa nareo manao saritsarinady miasa ny ao amin'ny gouvernemanta. Ity zavatra tena nanaisana voalohany ny ministeran'ny varotra tsy mifanjifana nidina teny Imeritsiatosika Anosibe teny Analakely nijery ny vidin'entana nametra ny tombony alaina amin'ny entana amidy. Rehefa hoe makeny Imeritsiatosika makeny Anosibe vary sy legioma vokatra avy eto Madagasikara ny akamaroany. Amin'izao fotoana izao tompoko maintso ahitra izany hoe miakatra ny vidim-bary, miakatra ny vidin'entana any ambanivohitra. Efa tena matiantoka ireo tantsaha ireo mivarotra ny vokatra avy any aminazy fa tsy maintsy amidy ilay izy satria tsisy amidy kafe, tsisy amidy sira, tsisy amidy siramamy, tsisy adoavana ekolazina-ankizy, tsisy iantohana ny fahasalamana, tsy maintsy amidy io. Rehefa tena tonga ny fotoana tsy maintsy hivarotana anazy na dia faty antoka ao anazy ireo tantsaha ireo tsy mikaonty an'izany hoe ohatrinona ny karamany isan'andro tsy mikaonty an'izany ireo hoe aiza ny tombom-barotra ao anazy fa rehefa misy fotsiny hoe fararano ny andro dia misy raisina ao an-tanany izay sisany ny survivre sisy ireo tantsaha ireo. Ny lalana ratsy, ny vary tonga eny Imeritsiatosika izany vary avy any Manalalondo tsy haiko izay tsy mahafantatra an'izany lalana izany. Ny vary tonga eny avy any amin'ny faritra ambanivohitra be izay tena tsy misy lalana. Raha ilay mpanangom-bokatra indray no jerevana tena hoe tsy misy olona mihitsiny andeha aka tombom-barotra mihoatra be raha ohatra mbola be dia be ny concurrent eo Imeritsiatosika eo ianao raha mandeha amin'iny arabe iny mpanangom-bokatra mpanangona vary daholo ny akamaroany ireny. Be dia be reny ny mpandraraha malagasy miaina faty antoka satria ny lalana ratsy, ny firean'ny entana nefa mbola tsy maintsy hoe hatreto ny vidy tokony hivarotana an'ilay izy. Izany rehetrarehetra izany ny legioma miakatra ina moa ny andeha ho jerenao eny Analakely, legioma miakatra sa vidina tongolo sa vidina friperie tokony ho jerevana eny. Ny vidin'ny vokatra eny Anosibe ny tongolo sy ny voatabia sy ny legioma rehetrarehetra avy any ambanivohitra daholo ireny mijaly ny tantsaha mamboly an'ireny mijaly tsy mahazo tombony zara fa miaina miatrika ny fiovan'ny toetrandro io izay zavatra tsy mora miatra manaina io fambolena io nefa terena ho moramora fotsiny. Dia izany ny andeha ho tsirihana, andeha ho ferana ilay vidin'entana nandeha nidina teny nampiorohoro an'ilay mpandraraha majinika izany hoe ilay mpandraraha izany andeha hiteny amin'ilay tantsaha indray hoe izay tsy vidy tsony satria tsy mety tsony ilay vidin'ilay izy, izay ve izany ilay andrasana ao anatin'ilay izy, izay ve vahaolana hita ao anatin'ilay izy. Tsy nisy taorianan'ireny grevy ireny tsy nisy hoe fiakaram-bidy goavana be nanao ahoana, tsy nisy vidin'entana nihetsika tao anatin'ireny dia maninona no midina dia hametra vidin'entana izany hoe ireny prix ireny efa prix normal hatramin'izay tsy nisy ny grevy fa noho ny fahasarotan'ilay fiainana, ny fahasarotan'ny fivezivezen'ireny zavatra ireny, ny fahasarotan'ny famokarana no mahatonga an'ireny. Dia nefa ny andeha ho ferana ilay vidin'ilay izy rehefa tonga eo amin'ilay fitondrana nareo satria hoe anofa fa iza ny tena nareo fa izany ny asa andrasanay aminareo. Maninona nareo tsy nakeny tsara lalàna
Maninonareo tsy nakeny amin'ny karana nametra ny vidiny entana, ohatrinona ny vidiny menaka amin'izao fotoana izao, ohatrinona ny vidiny menaka, ohatrinona ny vidiny siramamy. Ny PPN rehetra afaka mba jerenareo ve ny prix-an'izy, maninona ny tsy feranareo reny, maninona raha reny ny jerevanareo manokana fa tsy le mpandraharaha malagasy ary mbola feranareo sy kapohanareo. Zany ve natao hoe asa, zany ve ny asa andrasanay aminareo mandritra ny volana, satria ve nareo rehefa hitanay fa midina eny amin'ny toerana dia hoe miasa nareo, tsy izay ny zavatra andrasanay, za manokana tsy izay ny zavatra andrasako. Va ao le olana reny karana reny jerena, reny ny atao hiaina eto amin'ity firenena, reny no mahazivana eto, mba mandohetra ve reny, mba jereny prix angalany reny an'ilay izy, mba jereny prix ivarotany reny an'ilay izy. Fa aza hoentina amin'izany le izy hoe satria le malagasy foana dia le malagasy foana ny kapohanareo. Rehefa tena hitanareo ve le zavatra misy iainana any fotony any, fa tsy hoe tonga nareo dia hoe satria reto ohatr'izao, dia mba fantatrareo ve le hoe le vary anie rehefa mbola vary akotro, mbola toma, mbola totoina, mbola iny, mbola be dia be main d'œuvre ao anatiny io, io vidin-jiro io tsy midina. Iainana daholo izany rehetrarehetra izany, dia nareo tonga fotsiny avany nareo dia hoe miasa nareo satria tonga eny hametra an'ilay vidiny entana. Tsy azoko. Anankiray ihany koa io minisitry ny Renakibon'ny tany io, tsy hoe andeha andamina an'ilay raharaha ampiditra ny basikuliara akory no nitakiany vahoaka, fa jere le fangatahan'ilay vahoaka efa nandritra ny fotoana efa ela, tena efa ela, jere nandritra ny 4 taona ireo vahoaka ireo teo, matoa tonga le hoe fanovana ny tadiavina dia aleo le fanovana ny ilaina, fa tsy hoe nareo ihany mbola hipasoka ny efa malama. Tsy ekenay mihitsy izany, tsy mety aminay izany, tsy izany ny zavatra andrasanay. Mba hatsapany azo nataon'ny tevezanita zao ve ny fitondrana ataon'ny vahoaka amizao, mba inona hoe ny antony mba eritseriny hoe inona tonga ny alala razely, inona mpialana ny razely, mba manino hoe tsy mba mieritserity hoe mba inona no ataoko vahoaka reto, ka mba manino ary tsy mba manao an'izao izy mba miteny mba toko mba hena amizay hoe le viditenana sa fe io natonga ny randrajoely ny ala teo hoe ahenao amizay le viditenana sa fe rezao reny mampitoratora ny vahoaka besinaro tahaka an'izao eto Madagasikara io. Viditenana hoe fa mialafo mba miteny fotsiny izy fa zay toko mba adidiny ataony, zay toko mba ataony mba avian'ny fitondrana vaovao aloha, amizay mba mihena kelikely aloha amizao, mba reo fitondrana ireo fiara, reo mandeha mpitondrana enta reo mba henano, mba mihena amizay le nareo mpanondrana entana, sa fe reo mahalafo ny entana, azay ataony resaka esansy fa io tena mahalafo ny entana. Fa tsy mety aloha lafa hoe mba hoe andro rajelina avao, mbola didiny andro rajely avao natao teo, zay aloha tena mahalafo ny entana ary mahatonga ny hoe resaka ty vahoaka mampitoratora ny vahoaka, ka tena filafosana entana, filafosana vidina tena natahaka an'izao. Fa toko mba miteny koza izy va hoe ahenao nareo amizay le vidina zavatra rehetra mampitombotombo vahoaka reto aloha amizay mba moramora ny fiainana ataotsika amin'ny fiainana Madagasikara reto. Ary fitandro filaminana resaka polisy reto koa no tena mahasarotra ny resaka fiara mpitondra entana io, sa fe io polisy reto ve tsy mahazo mahatonga an'zareo mandrabidramitra ny resaka entan'olo avao io. Tsy mba taratasy savaina aloha, tsy mba savaina avao le taratasy savaina fa olana ro ilainy, na marina iny na disy le fiaraha miasa sanandro le zay ny mahatonga ny resaka fiara mahasarotra ny fitondra entana mandeha amin'ny ivelany mahasarotra ny mba toko mba miteny aloha io tetezanita natao eo io hoe mba mihenahenana hoe le hoe nahena ny viditenana zay fa zay tena tsy namety, ary zay toko nampiarana ny rajely tao io nampitoratorany resaka fiaram-bahoaka amizao, mba mila mba miteniteny fotsiny aloha io fa tsy mba hoe ao anaty raha io dia mipetraka ny seza tsy hainy manao an'io. Ino mba tokony atao aloha amizao, tsy mety aloha zao na politisy tsy miteny fa angano vahoaka amizao fa malimaly fahatany mba tahaka an'izao sotra betsaka aminatao. Mankasitraka anao raha isika indray ny antso manaraka amin'ny ity maraina ity. Miarapa-anao tonga dia mitondra ny fanehoan-kevitra avy hatrany tompoko. Eny tompoko. Allo. Eny tompoko. Verina kely personne. Eny tompoko. Anteny le namana hoe vidim-piainana tokony ampitondrano atetezana izao.
fanovana rafitra no apetraky ny fitondrana tetezana ito ary ny antsoantson'ny olona mikasika ny jiro sy ny rano no imasony voalohany. Mazava zany fa tsy tondra tetikasa na fampivoarana ao anatin'ny mandat anankiray na fitondrana no hoentiny eo, fa kosa anova ny rafitra fahalovana izay nentin'ny fantanahan-tany dia ny ao anatin'izany ny frontsay. Ka tsy tokony amin'izao fitondrana izao tsika no hoe anao be fiantana ka anao avy hoe angataka izay zavatra rehetra mamparary atsika, marina fa marary zany. Fa ny zava-dehibe aloha dia afaka tamin'ny olona nampiatra an'izany fiainana mangidy zany isika, dia isaorana azy fa nanana finiavana izy nanao an'izay zavatra izay. Dia izao koa ny zavatra anankiray ny tokony hametraka tsika malagasy na ny fitondrana mihitsy koa arany hoe tsy tokony no mijery tsony ny zavatra tsy mety nataony teo aloha, na hoe hanao référencement indray tsika amin'ny zavatra tsy mety nataony teo aloha, fa efa nametraka tsika hoe hanao fiovana, mitady lalana vaovao, dia izay mihitsy no imasoana mba tsy hanaiky voarebirebon'ireo tsy maty voalavo kibo sy ataon'ireo taingim-bozina indray rehefa avy eo. Manjary mipetraka indray ilay hoe any teo aloha ihany no verina, izany efa mahita fa na dia misy olona efa teo anatin'ny fitondrana efa nisy olona narara politika tao anatin'ny gouvernement io dia mahita hoe sy matalo hoe misy fiovana ao amin'ny lafy fitantanana na ao anatin'ilay gouvernement. Saotra betsaka vaty. Mankasitraka anao namana olona tsara ny hiditra mivantana tao anatin'izay fanehoan-kevitra izay raisitsika indray ny antso manaraka arany. Mena sehatra betsaka ianareo mpiaino amin'ny ity andron'ny alakamisy ity. Miarabanao. Eny tompoko. Anao anao monsieur miarabanao monsieur Mizamoine. Zay ianao zay Parla monsieur Bedeti avety tolera. Eno a. Zao ranga. Misaotra anao fa anao moa tena mikarakara anay ary anao misy atao hoe vina ahitana mihitsy amin'ity resaka fifandraisana amin'ny anina ity tena nahafaly foanay tokoa, tena nahomby ny zavatra nataotsika soran'Andriamanitra. Zavatra tiako ampitala marina le teny tamin'isika teo eza be loatra le olona mamendro fendro amin'izao fitondrana vaovao zao. Ty fitondrana tiany tsy natao hoe afaka lehitahitam-po ty ka tena marina fa io resaka diso mako io mahatonga ny zavatra tsy mety misy fady so niany le resaka ataony zareo mampanantena zavatra maro atao io. Tokony levana teny avoaka amin'ny vahoaka satria manantena le vahoaka rehefa namiteny zavatra maro. Fa raha tena ny marina io fitondrana ty hoe hanahoana hanao mirakla ve izy io sa hanao inona ka vita zay zavatra tadiavitsika rehetra zao. Aoka le mba fitondrana manaraka an'izao zay apetraka vaovao no hanafaka an'le hetaheta zay tadiavitsika teo tamin'ny 13 Mai tamin'ny tolona mbahoaka bevata be teo. Fa ny any tiako tsipina kosa sala am'izao misy tsy mety tadidiko foana rangany anaranao ka. Maro jaune. Maro jaune. Zao ny zavatra tiako mbo tongavana. Hitanao tamin'ny andron'ny Rajoelina io zahay zao mako entrepreneur tena nijaly zahay entrepreneur manerana Madagasikara manontolo misy entrepreneur maro be da be maty mitondra fahatsatra tapaka lalanda noho inona noho ny paiement anay zany napijalin'ny Rajoelina anay tomy paiement fa priorisé vandreo premier semestre nenda Vatomanga, deuxième semestre nenda Vatomanga ihany. Satria anay zany kely dia pritina mandeha ambany. Ary ny tena loza am'izao ny centre-evany any Antananarivo ny virement anay avy ety. Hoe miandry validation avy ety Antananarivo zay vo mandeha amin'ny compte-nay. Dia efa boka tosan'olona anatin'ny 2 taona 2 taona zay vo mandeha amin'ny compte-nay ny vola. Zay zany mba tiako tenenina hoe le zavatra tsy mampisy tatamendaka fa omeo lanja fotsiny ny banque centrale teo ameo pouvoir salambleta aloha niverina aty aminay ihany le izy efa mandalo trésor tonga dia avoaka ny banque centrale avy ato ny volanay fa tena mijaly miaraka be da be ny volanay tsy tevy ny fanjakana. Tena mijaly fa aloha fa tsy ao le barady zany efa niala aoka mba hiverina amin'ny taloha indray le paiement averinareo ampiasao le banque centrale aty ipeny volanay rehefa miala ato amin'ny trésor fa tsy miandro validation Antananarivo tsony. Fa hay tena mijaly misy hoe ao zao dossier mipetraka amin'ny trésor aminay ato miandro OV ordre de virement azy Antananarivo. Raha fa miandro OV ordre de virement zay dia raisy ny ondana dia matreo ambony fandirana fa ty verina vetivety zay. Ka mba zay mba pitapitao agny zay teninay zay entrepreneur tetinay mbola hivory manko anay dia hanao fanambarana
ampanambarana mihitsy de le fanavoakanay miaina manjery io de horeninareo miany anao fanambarana mihitsy tena mpafitananay entrepreneur angapa midalinay rafa miala le barazy isorana ny tompo aoka mba hiverina amilao ny zavatra rehetra misotra misy marjona gafady rangaha makasitraka anao raha isika indray ny antso manaraka arany izany efa namatsika tafiditra ao miaraba anao tompoko manahoana dia ona mifandehany madamo kely vovokaina dia miteny azay zalo za reto amiko dia rehefa nialy rajelona sy mivorongana dia ampy azay ifonosako vy daholo manaraka fa raha tsy nialy izy tsy reny tamin'ny Maurice reny tsy pongatra amin'izay mpangalatany tsy hita amin'izay ny olona nanondrana bois de rose ny karana mambotry vahoaka eto Madagasikara eto ny tany aoriny reo ny totofana ninonninony rehefa afaka izy dia hipotrako ny 73 kilo an'ny volamena rehefa miveriny eto amin'ity tany Madagasikara ity daholo ny arena nangalahiny rehefa tratra daholo ny olona nambotsy ny firenena mahazako madamo rovo fiainana tsy maintsy miakatra na miakatra amin'ny vidim-bary na mbola izy ny délestage na inona aloha miafy izy aloha mandrapatonga ny tanjony dia ny atonga ny firenena mba tsy mahantra velona tsony eto ambonin'ny tany fa mba miaina ao anatin'ny arena amin'izay ny malagasy amin'ny aloha ny fiainana zany tsy tonga dia ho lafatra zany mandeha tsikelikely eo mandeha tsikelikely fa mila fefiny mazaka dona an'izany mihitsy za aloha izay mitovy hevitra amiko aleo aloha andeha io finosatsika vy aloha aza manaiky rebereben'olona zany aloha fa ianao tsy mahita mamy raha tsy misakra tsy mahita mamy ianao tsy matsangan-javatra raha tsy miafy dia tsika amin'izay aloha le fiainana makasitraka ny madame roa avy any Mbomanga kely ihany koa zay ngely io le ohatra le taxi borosy any aminay io zao misy dia io mandeha ao izy le eo amin'le soratra eo ariny eo raha isika ary ny antso manaraka miaraba anao allo eny tompoko manao matona miaraba namanao latsara hoe tofa niokevitra anao dadanay vaty ambotro mimanga ihany eno dadanay avy any ambotro mimanga iny tafatsangana somatsara iny gouvernemanta dia allo aloha izy mba hiasa nenay mampareranay rangaha reto le mpampianatra reto zao ny ity zao manenjika vongory fotsiny nataony aty an-tanàna aty tokony mba hierikeritra zareo teo raha joelona tsy nanao any fitokoana misy fa zao mba fanjakana vaovao aloha izy mba hiasa dia avenareo mba mitokona zay fa ampisaotra mazona makasitraka dadanay avy any ambotro mimanga lalana makany talata volon'ondro moa iny dia rehefa tonga eo nosy avaratra eo dia mivily miakavy zay ny lalana makany ino makany amin'ny bo passeport iny miarabanao arany fa ho ianao eny tompoko mbola tsy teny ianao dia lany mifahananao dia raha isika ny antso manaraka miarabanao ary tompoko ambany dia ambany ianao zany aizy ianao zany avy izy zany ohatra ny lasa tia indray ary le izy nanary ve zany ohatra ny manary ve ny oxygène iza lasa tia izy hoa eny tompoko eny tompoko Kolo FM maro jona raha tinima mandray anao izy dia avaiza tompoko azay tia fonokatia idia mba mpanaraka anareo ihany zay fa tokony mba manana hevitra kely fotsiny lazana hoe tokony système novana amin'io amin'ny fitondrana io fa tsy ny ratsy zany tokony novana fa tsy ny olona na hoy zao izy ny olona finoana eo dia tsy io hoe raha tsy ovana mihitsy ny atena amin'ny fotony le